Falmerabantsika rehetra ry havako, tahian'Andriamanitra velonaina hatrapamonjena, miaraka mankalaza isika malagasy rehetra ny fetim-pirenena malagasy amin'izao fa iraika amby enimpolo taona nahazoana ny fahaleovan-tena-pirenena izao. Arabaina isam-baravarana, tsy diana isa tokantrano, ny andron'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ho amintsika tsiraray avy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ronono panahy tonga vato fehizoro. Ronono panahy tonga vato fehizoro. Zany no asongadiny mofinainantsika ato amin'ny petera voalohany toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. I petera apôstôly manoratra ho an'ireo kristianina na ireo diaspora izay vahiny kristianina ny elipatra na manerana izao tontolo izao, mampafantatra ny olona ny fitondran-tena kristianina, fitondran-tena sahaza ny maha-kristianina sy izay fitondran-tena anorenana ny finoana kristianina marina. Misy ireo fitondran-tena izay tokony ho ialana. Ambaran'ny apôstôly Paoly, raha mamaky tsika petera azafady any amin'ny toko voalohany, dia ambarany fa fitondran-tena izay araka ny filana fahiny ho izy, fitondran-tena tamin'ny tsy fahalalana ho izy, fitondran-tena adala ho izy, tokony ialan'ny kristianina ireny. Ka dia anomboka ny kristianina hiaina amin'ny fitondran-tena mendrika maha-kristianina marina tokoa. Eto amin'ity mofinainy ity ary, dia asehon'ny petera mazava mihitsy inona ny tokony ialana. Hoy izy hoe, esory aminareo ny lolo-po rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana sy ny fanaratsiana rehetra. Ary arak'izany dia hanomboka hitafy tsikelikely ny mahazanak'Andriamanitra ka hisotro ny rononom-panahy, izay sakafo sahaza ireo izay vao nandray ny tompo ny mpino, ary hitombo mandrakariva amin'izany hanim-panahy mahavelona izany. Ambaran'ny petera ihany fa io rononom-panahy io dia rononom-panahy tsy misy fitaka kanefa hitombona amin'ny famonjena. Zany hoe zany, tsy hijanona ho rononom-panahy mandrakariva na ho zaza vao amin'ny finoana mandrakariva ny mpino, fa hitady kosa izay hitombona mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana ny kristianina tsiraray avy. Dia eto amin'ity mofinaina ity dia miteny mihitsy petera ny amin'izay tokony hanana ny mpino na hahatonga ny mpino toy ny vato fantsika na vato fehizoro, ho vato velona ho izy, vato velona izay tsara orina, tsy ho voahozongozona. Izany vato velona izany dia vato velona manahaka ny Kristy, ilay fehizoro indrindra. Kristy ilay vato fehizoro, ilay vato nolavon'ny mpanao trano kanefa tonga fehizoro. Kristy ilay efa nambaran'ny bokin'i Isaia, arak'izay hitantsika eto hoe mametraka fehizoro ao hozionao, dia vato voafidy sady tsara. Ny hanahaka ny Kristy ho tonga vato fehizoro, vato mafy orina, vato tsy voahozongozona, vato mitoetra tsara amin'ny finoana, zany no ilaina sy takiana amin'ny maha-kristianina. Tsy ilaina amintsika arak'izany ry havako ny atonga antsika ho marefo mandrakariva na ho malemy amin'ny finoana mandrakariva ka
ho finoana anana finoana miozongozona na finoana mora midaraboka na finoana mora miemotra. Angatahany Petera ireo kristianina monina any am-pielezana na toy inona rivotra mitsoka, na toy inona ady sarotra sy ady mahamay, dia hiorina tsara, hiorina mafy, hitoetra tsara amin'ny maha fanorena ny tenin'Andriamanitra ny mpino. Amin'izany dia ambara ny fenitra maha-kristianina fa ho tahaka ny taranaka voafidy izy, ho fanjakam-pisorona, ho firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany no ilazany ny apôstôly azy. Arak'izany ary havako, antso ho antsika tsiraray avy zany tenin'Andriamanitra zany, ho vato fantsika iorenan'ny finoantsika ane. Ilay Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary hanahaka azy amin'ny maha fehizoro indrindra azy itsika tsiraray avy. Mahereza ary havako, aorenao amin'ny Jesosy ny finoanao, dia ho mafiorina ny fanarahanao an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra ray sy zanaka fany masonao. Misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay fehizoro indrindra, ilay vato azo itokiana, kanefa efa nametraka anay koa ho fehizoro araka ny teninao hoe aminao no ahoriko ny fiangonako, tamin'ny teny izay nilazanao tamin'ny Petera fa izay. Vonina izay Tompo, ho kristianina mafy, ho kristianina miorina tsara, ho kristianina tsy azo ozongozonina, ho kristianina tsy hivadika amin'ny finoanay, an Jesosy Kristy na ho inona hidona na ho inona hiantra. Ampaherezo manokana Tompo ireo kristianina izay miatrika fanenjehana, miatrika ady mafy any amin'ny tany izay voarara ny fitorinan'ny filazantsara sy ny fivavahana aminao. Ampaherezo izy ireny mba tsy ho levona ny finoany. Ary mivavaka izay ho an'ireo kristianina maro be izay mangetaeta fatratra ny hamanginao Jesosy azy eo anatrehan'ny adiny finoany. Ampaherezo eny, ampaherezo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amin'ity andro anio ity, tianay manokana ny mitondram-bavaka ny firenenay, ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Omenao ny fahafahana tanteraka araka ny teninao, fa raha ny zanakanao hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Dia omenao anay ny fiadanana sy ny fahasoavana rehetra hatanteraka ny hira izay ventesinay mandrakariva manao hoe hiadana sy ho finaritra sambatra tokoa Madagasikara-nay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.